Nilamina tamin'ny akapobeny teto Andrenivohitra, tsy nisy ny hetsika an-dalambe nitranga. Namafisina kosa ny fitandrona ny filaminana indrindra tamin'ireo toerana tena ifamezivezen'ny olona maro. Ireo toerana tena ivezivezen'ny olona na misy famoriam-bahoaka no amafisina amin'ny fitandrona ny filaminana. Ambojatovo, Analakely dia nahitana mpitandro filaminana avokoa tamin'ity androany ity. Ny teny amin'ny manodidina Magrobeolirika izay toerana fivorian'ny mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nahitana mpitandro filaminana. Eto amin'ity toerana ity moa izany betsaka olona vezivezy indrindra. Izay no nahatonga amin'izao tokoa fanaraha-maso kaiky izao mba hitandrovana zany zavatra mety hitranga. Ary tsy eto fotsiny fa manerana ny toerana izay hita fa mety hitrangana zavatra eo Antananarivo raha tsy tena hoe eny amin'ny toerana amin'ny Analakely na ny Beorivika. Dia namafisina zany ny fisafona ary natao vonona koa ny mpitandro filaminana hiatrika izay mety hitondra fanakotana. Tsisy problème hatreto afaka zéro fa afaka tsy andavanandro boaka Antananarivo. Ny indicateurany raha tsisy mpivarotra firy na midiny mangazay, iny efa mangazay karana dia mataotra OPK mataotra zéro fa tsisy mangazay karana midy ihany. Manao miasan'ny olona. Zay le miteny français hoe la population vaque ses occupations quotidiennes. Tsy nisy ny hetsika an-dalambe ny tanterahan'ny mpiaradia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nijanona tao amin'ny Magrobeolirika ny hetsika an-tanterahan'izy ireo ho fanehoana amin'ny fitakiana ny famoahana amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.